Miaraba tompoko lasy tompoko vavy ankasitrahana indray ianao manaraka ny zao fandarana zao izarana aminao ny vao makasika ny metotetry ny andro ho an'ny 3 andro ho avy indray de ny sabotsy ny lahady ary ny alatsinainy ho avy izao. Efa miamanakaiky ny ririnina zany hoe ny alizay mitsoka ny alizay malefaka no tena andravitra ny metotetry ny andro saika manerana nosy ho an'izay 3 andro ho avy zay raha toka somary toerana kosa amin'iny avaratra andrefan'ny nosy sy amin'iny ilaina andrefan'ny volotany iny. Raha hojerentsika amin'ny atsipriany ary ny fiatraikan'izay alizay malefaka izay ho an'ny rapitso maraina aloha zany de isy andraondraona ty amin'iny analanjirofo sy sava iny zay mety arahana orana malefaka ho an'ny morontsiraka torak'izany ihany koa mandraona amin'ny diana iny sy ny faritra melaka ny ankoatr'izay kosa ny antapany atsimon'ny nosy dia isy ny andianjavona sy ny zavotany ny vao maraina rehefa misava kosa dia ibalika ny masoandro ho an'izay tapany atsimo izay. Raha ny tolakandro ho an'izay rapitso izay ihany ary de mbola mandraondraona hatrany ny ilana tsinanany volotany mahazo an'iny faritra savasy analanjirofo iny misy tandrivindraona zay mety rahanorana kosa an'iny rankotroka amin'iny faritra Sofia ny Boeny mahazo ny ilany andrefan'ny Betsiboka iny ny antitany melaka aty amin'ny Bongolava ny ilany andrefan'ny vakina karatra iny torak'izany ihany koa ny ilany andrefan'ny tasy de azo an'izay orona tandrivindraona zay mety rahakotroka izay. Ny ankoatr'izay kosa aloha amin'ny ankapobeny dia saika ifanibiasan'ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana raha ho an'izay rapitso zay ary dia manodidina ny 12 ka hatramin'ny 19 ny ambany indrindra ty amin'ny ampovoantany ary 7 ny ambony indrindra raha ny morontsiraka atsinanana kosa dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 30 ny maripana ambony indrindra any raha toka raiky amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 amin'iny morontsiraka andrefan'ny nosy iny mafana indrindra moa raha ho an'ny rapitso izany de any amin'ny tapany avaratry ny nosy mahatratrefatra amin'ny 30 degré celsius ny faritra Betsiboka sy Boeny ary ny faritra Sofia. Raha mikasika an'izay toetry ny andro zay ihany raha ho an'ny tontolo andro ny alahady ny tolakandro dia misy ny orana tandrivindraona zay mety rankotroka hatrany ny faritra melaka amin'iny miandro vazo iny mahazo an'ny Bongolava torak'izany ihany koa aty amin'ny morontsiraka manakaiky ny faritra Dianasy ny faritra Sofia iny amin'ny ankapobeny aloha de mandraondraona aty amin'ny analanjirofo sy Antala sy ny faritra Sinanana ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ny faritra sisa. Ny maripana raha ho an'ny alahady dia somary miakatra kely manodidina 20 aty amin'ny faritra ampovoantany ary 30 ka hatramin'ny 1 amin'ny 30 morontsiraka Atsinanana raha toka mahatratra hatramin'ny 5 amin'ny 30 ny ambony indrindra aty amin'ny morontsiraka andrefan'ny nosy dia any Morondava any. Ny amaranantsika ny toetry ny andro kosa ary dia ny alatsinainy mbola mitoetra hatrany aloha ny orana malefaka ho an'ny analanjirofo mahazo ny Tomasiny ny Antala torak'izany koa misy tandrivindraona aty amin'iny Analalava sy Ambanja manodididina ny nosy be iny somary mandraondraona amin'iny faritra melaka iny fa de saika ho maina amin'ny ankapobeny ny any amin'ny faritra sisa. Ny maripana raha ho an'ny alatsinainy de manodidina ny 7 ka hatramin'ny 20 ny ampovoantany 30 ka hatramin'ny 1 amin'ny 30 morontsiraka Atsinanana ary 4 amin'ny 30 ka hatramin'ny 5 amin'ny 30 eo ny morontsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra dia 5 amin'ny 30 degré celsius ahitana an'izany faritra Menabe Betsiboka Boeny ary amin'iny faritra Sofia iny. Mikasika ny vaovao makasika ny falitondrivotra eto Antanandehibe kosa indray de nijanona ho antonina amin'ny ankapobeny falitondrivotra teto Antananarivo nandritran'ity herinandro ity nadidina na ambanin'ny fetrany OMS avokoa ny rehefa natao ho an'ny tetsy Mpandrinomby Teandraharo sy Soenarana ary Andranomena. Raha ny manodidina ny Ambohidahy manokana de nijanona ho ambonin'ny fetran'ny OMS ny tany falitoandrivotra nandritran'ity herinandro ity. Raha ny vinavina izany ho an'ny 3 andro manaraka de hijanona ho antoniny amin'ny ankapobeny ny tany falitoandrivotra eto Antananarivo raha ny mandrafitra ny mety ho toetry ny andro no jerena. De ankasitrahana indray ary ianao nanaraka an'izay vaovao zay hatramin'ny farany de manasa anao amin'ny manaraka indray veloma.